Miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana na tratra ny sakafom-panahy alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana avrila enina amby roapolo sy roa ariva. Mbola ao anatin'ny lohahevitra hoe mpandresy ny tompo, mivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao izahay fa mpandresy tokoa ianao ary mampandresy anay. Misaotra ny amin'izao sakafom-panahy izao indray izay horenesinay amin'ity anio ity. Dia mitenena ary aminay tsirairay hafa vonona ny ainanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay mivavaka. Amen. Romanina toko fahavalo ny andifa iraika amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Romanina toko fahavalo ny andifa iraika amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no ahatohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natory ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimai-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifono ao antsika. Iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe mpanony aminao no namononanay mandrakariva, toy ny ondry vonoina no fijeranay. Amen. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manantitra ny fiarabana ao antsika tsirairay avy ravana malala rehetra ao amin'ny tompo mahatratra izao sakafom-panahy no izao indray dia ho aminao anie ny fiadanan'ny tompo. Ho aminao ihany. Amen. Amen. Ny romanina toko fahavalo ry havana dia ry havana dia iray amin'ireo atao hoe toko lalina indrindra ao amin'ny testameta vaovao. Ny romanina rahateo moa izany ny atao hoe boky lalina indrindra ao amin'ny testameta vaovao. Paoly no nanoratra azy ary eto dia manambara fa noho i Kristy dia azo antoka ny fandresen'ny mpino. Noho i Kristy dia azo antoka ny fandresen'ny mpino. Dia rehefa mijery ilay ao amin'ny andininy raika amby telopolo dia izao ilay ambarany hoe inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany. Inona moa ilay zavatra? Inona ary izany zavatra izany? Fa nolazaina eto ry havana raha ny teny taminareo teo hoe noho i Kristy dia azo antoka ny fandresen'ny mpino. Ny dikan'izay dia izao: ny mpino rehetra izay mino an'i Kristy, mino ilay famonjen'i Kristy, mino ilay drafitr'Andriamanitra tao an'i Kristy dia mandresy. Ary ilay hoe izany zavatra izany dia tena entina ilazana ny asa famonjena sy ny drafitr'Andriamanitra ao amin'ny Kristy izay omeny antsika, atolony antsika. Ka rehefa mamaky an'ity andininy faha raika amby telopolo ity izany isika dia afaka miteny mihitsy hoe inona ary no lazaintsika manoloana ny famonjena sy ny drafitr'Andriamanitra izay tao amin'ny Kristy. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Satria efa vita an'Andriamanitra ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary izany indrindra no entina eo anatrehany ny olona rehetrarehetra, ka entina ilazana fa mpandresy izy raha miaraka amin'ny Kristy. Mpandresy izy raha Kristy no ataony lohany amin'ny fiainana. Satria rehefa mijery tsika manomboka ao amin'ny andininy fahatelo eo dia tena fampaherezana ny kristianina rehetra izay miaritra fanenjena sy fampijaliana. Ary entina indrindra izao soratra masina izao hampaherezana antsika kristianina rehetra izay miaritra fanenjena sy fiapangana, fanameloana. Satria ny ao amin'ny andininy fahatelo amby telopolo mihitsy ny eny miteny an'izany: iza ny hampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra?
Andriamanitra no manamarina azy. Manety ary ilay drafim-pamonjen'Andriamanitra ao amin'i Kristy, tonga anao ho mpandresy. Raisoanao ilay drafitr'Andriamanitra ao amin'i Kristy mba hahatonga anao ho mpandresy. Raha atao miditra kokoa zany dia raisoan'ny tenanao Jesosy Kristy mba hahatonga anao ho mpandresy. Fa rehefa tsy zay, tsy olombafidin'Andriamanitra ianao zany. Rehefa tsy zay, tsy zanak'Andriamanitra ianao zany, tsy kristianina ianao zany. Tamin'ny lahady dia tadidinareo tsara ny teneniko hoe rehefa tsy kretien ianao zany dia kretin. Le hoe kretin zany dia manaraka eny fotsiny, mandeha maka-reny olona manaraka ny fotsiny. Ne soyez pas crétin. Jerevy ny drafitr'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Dia rehefa mijery an'izay ianao dia hitanao amin'izay satria Andriamanitra no manamarina anao. Rehefa tsy zay, nambarany ato hoe loza, fahoriana va, fahantrana va, fanenjehana va, mosary va, sabatra sa, fitanjahana va, reny rehetrarehetra reny mety hiatra amintsika kristianina. Fa rehefa tena kristianina tokoa ianao dia tsisy mampaninona anao zany, tsisy olana aminao zany. Fa rehefa tsy mijanona ho kristianina ianao ny voamafy indrindra. Tany Kristy raiso ho tombo-sy mpamonjy ny fiainanao Kristy raiso ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao Jesosy Kristy ekeo Jesosy Kristy fa navita drafitra tsara ho anao. Ekeo Jesosy Kristy fa izy lay nanao ny drafim-pamonjena mba ho anao. Fa rehefa tsy ekenao izy, drafimpahafatesana no azonao. Dia miatra aminao ny fahoriana sy ny fahatrana sy ny fanenjena sy ny sisa, fa tsy miatra amin'i Kristy. Dia anao rery zany. Tapitra. Farakitsika Andriamanitra arainay misaotra anao izay ny amin'ny planim-pamonjena izay natolotra anao anay dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izany izay maty nisolo ny elokay. Dia mangataka aminay raha izahay Jesosy tazomy izahay fa tsy mahatazona anao akory manoloana ny zavatra rehetra izay sedrainay ao amin'ny fiainanay. Dia tazomy ary izahay mba hifikitra hatrany ao anatin'izany famonjena izay efa atolotra ao anay izany, fa tsy herika havanana, tsy herika any amin'ny ankavia. Fa amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amen. Eny ary havana dia mirazo indray. Samita in'Andriamanitra antsika rehetra.